Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Anio isika dia hijery manokana ny asa vitan'ny fandarana asa Formaprod izay eo ambany fen'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. 17 telo amby roapolo sy roa arivo teo amin'ny 10 taona teo no naretan'izany fandarana asa izany ny sehatra teo amin'ny fanatsarana, ny famokarana sy ny fiofanana indrindra ho an'ireo tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Anasako anao anjo izany hatramin'ny farany. Tetika asan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary novatsian'ny FIDA na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ny fambolena vola ny Formaprod. Tratra ny tanjona napetraka tamin'ny fandarana asa Formaprod taorianan'izay 10 taona nanatanterahana izay satria 500 n'ireo tanora izay noeritreretina hofanina no voahofana ary 590 ny teti-bola izay natokana ho an'ny Formaprod no lany tamin'ny faran'ny volana mety eo. Ankoatran'izay moa dia efa maro ireo tanora 290 efa misehatra ao anatin'izay asa famokarana izay ary 500 izy ireo no efa tena miasa tanteraka ary manana ny asa famokarana ho asa fivelomana mihitsy. Nisy moa ireo tohana fanampiny izay nitanterahana dia ny fametrahana ireo fotodrafitrasa sy fametrahana ihany koa ireo teknisiana izay afaka manampy azy ireo ao anatin'izay fampiatiana sy fakana ny fahaiza-manao amin'ny resaka famokarana izay. Azo lazaina fa manampy betsaka ihany koa amin'ny fatratraran'ny ministera izay ministera mpiamo ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny tanjony izay satria dia manampy betsaka amin'ny fanatsarana ny taham-pamokarana sy ny fanjarian-tsakafo ny fampiofanana izay nitanterahany Formaprod. Zava-bita maro no totosa ary nisitrahan'ireo tanora sy tanjam-pamokatra ho an'ny sehatry ny fanofanana. Mahatratra 420 sy 500 sy ray hetsy ireo tanora nisitraka fiofanana ara-pamokarana. Raha ray hetsy no nokendrena, iray amin'ireo mpahazo tombotsoa Rasoa miariny tsoa Henriette vololony aina, tanora avy any amin'ny faritra ambanivohitra eto Analamanga. Tena nahazo tombotsoa tokoa satria tena nanova ny fiainana ny dirana tao amin'ny tetikasa. Marina fa tanora tsy dia tena hoe nahita fianarana be au niveau 3e kanefany ankehitriny dia samy joro ary tena milaza fa mahavelo tena tanteraka. Azo lazaina ihany koa za hitanareo zao tsy manambady mamelona zanaka anankiroa efa terminal ny zanako voalohany amin'izao izay 15 taona izy dia sahako milaza eto koa fa makasitraka tanteraka zany ny fitondram-panjakana ny indrindra ny ministera ny agriculture izay ny karakara nampisy an'izao tetikasa zao. Tsy 10 taona ny ainako tao anatin'ny Formaprod fa mbola fotoana vitsivitsy monja raha ohatra ka hoe 2018 zany na fantatra ny fisiany io Formaprod io dia niditra nanao formation dia niezaka. Ankehitriny efa manana trano, manana fambolena, manana fiompiana. Ankehitriny koa efa afaka mampianatra zanaka ary mahavelo tena tanteraka noho ny fisiany izay rehetra izay. Misa 2 sy 7 seninalina ireo tanora vita fiofanana ary naraha maso akaiky teo amin'ny asa fahandrarahana nataony. Raha 527 sy 7 alina kosa ireo nisitraka fampitaovana ho fampiarana ny fiofanana azo. 10 sy 703 alina no nisitraka tohana ara-pitaovana hoentina miainga amin'ny asa fihariana. Vokatriko amin'ny nanomboky nidirako niofagna da tena bebe kokoa hany vokatriko mos tsy niofagna. Dia tohanazanay tamin'ny Formaprod nangatsy ny lasary dia pilva da râteau dia angady tana reny. Da vonahazo masomboly avao koa hay hindesinay hagnampinay ny azanay taloha. Mbo nanomboky mos nidirako tamin'ny hony tanora tonga ny vokatriko dia 200 kilao avao sy kanefa ny taniko dia tena be dia be mihitsy. Da le zany tsoa tanora dia nanofana tany nagnapiako ny taniko dia mahavokatra amin'izay aho ary dia 3 taona ny vokatra amin'ile tany. Da afaka mba hampidirako ny anako hianatry ividianako izay lamody tiako da iaho koa nahavita trano. Sady fotsy vonambaka teknika izay sahanina loatra lavitsany vaka vokatra iabany akoho. Teo amin'ny lafiny fotodrafitrasa izay anisany fototry ny fahombiazan'ny tanora
dia nahatratra 20,400 hektara ny velaran-tany vita fanajariana nanaovana asa fambolena. I fitoeram-piofanana 420 no naorina sy nasipana-vozana raha 720 ireo ifitoerana fiofanana novatsiana fitaovana. Ny farafara ohatra superposé ho an'ny tanora, ny kidoro, ny latabatra, ny seza, zay ataontsika hoe efa hitantsika maso teo angamba rehetrarehetra zay. Fa ny tena ngeza be dia ny fanavozana tanteraka ny foto-drafitrasa teto tamin'ny réhabilitation natao ka nanatsarana ny trano rehetrarehetra nisy zay hitantsika nandalo teo. 20 ihany no azo menam-piona na trano iny talohan'izay 4 io zay. Zao zahay efa afaka mampiatrano tanora 70%. Ina ndikan'izay dia zao mampitombo ny fahafahanay mampiatrano fiofanana ohatra. Ary indrindrindrindra ny tena ngeza be aminay ireo zavatra nomeny Formaprod reo dia nentinay nampisokatra ny lalanay ka nahafahanay niaraka amin'ny partenaire hafa BDB zay nahita fa azo atao tokoa ny FIHARIAN'NY zany amin'izay tontolo ambanivohitra zay ato amin'ity centre ity. Dia izay zany ny fanitaranay ny izay ataontsika hoe fiarana tamin'ny Formaprod zay amin'ny ho avy rehetrarehetra. Nahazo tompony lehibe ihany koa ny tambazotra Farmada izay rafitra nasionaly ivondronan'ireo ifitoeram-piofanana, ny vondron'ny tantsaha ary ireo mpandraraha amin'ny fanofanana. Mitondra fanazavana ny filohany. Talohan'ny fisian'ny tetikasa Formaprod dia nandalo fotoan-tsarotra ny fitoeram-panofanana satria maro amin'izy ireo tsy nanara-dalàna, tsy nanara-drafitra ny fiofanana ary tsy tafapetraka araka ny fankatoavana ny fanjakana, ny diplôma sy ny mari-pakasitrahana nomeny. Ny tetikasa Formaprod dia nanampy tamin'ny fanamafisana izay fahaiza manao izay. Nahafahan'ireo fitoeram-panofanana isan-tsokajiny voalohany aloha nanitsy nanatsara mba hanara-dalàna ny fitoeram-panofanana, nanamafy sy nanampy ny traikefan'ireo mpampiofana ary nitondra ihany koa ny fitoeram-panofanana manara-drafitra makany amin'ny fanovana ny tontolon'ny famokarana miatrika ny fiovan'ny teknôlôjia, ny fiovan'ny toetrandro ary ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny ara-tsakafo. Amin'izao fotoan'izao 20% ny fitoeram-panofanana nahazo fankatoavana ara-panjakana ary mampiatra ny lasim-panofanana manara-drafitra sy mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara. Mahafaly zany satria ny tetikasa Formaprod dia nandray anjara mivantana tamin'ny fanamafisana izay rafitra entina manofana izay ary ny tanjona imbonantsika moa dia ny maha-olona sy ny fanatsarana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Noho izany dia ankasitrahana ny fandraisana anjarana izay nomeny, ankasitrahanay mpahazo tombontsoa ary hanomezanay toky ny hanohizana ny asa rehetra natomboka niaraka taminy sy hanamafisana ary ny vokatra azo hatramin'izao. Misy 720 ireo toeram-panodinana sy fitehirizam-bokatra naorina sy noatsaraina. Afa-pahasairana ireo faritra mitoko hamonina sy sahirana amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra satria nahatratra 450 kilometatra ny lalan-tany vita fanarenana. Nisy fiatraikany teo amin'ny tontolon'ny asa ny paikady fanohanana napetraky ny fandarana sa Formaprod satria dia nahatratra 703,5 alina ny asa vaovao voaforona. Iray amin'ireo tanora efa manana antonasa mazava ho amin'ny fiompiana trondro i Ratsimandresy Claudio avy ao Antanambao Manapotsy. Ny tombontsoa zay rezako eto zany dia ny tamin'ny asa Formaprod 2016 nahitako ny Formaprod izay hoe afaka bakatra tamin'izay fotoana zay dia ny ray aman-dreny moa zany sahirana tsy afaka mpianatra zanaka dia ino fanandalo ny Formaprod ny CEP dia izy no nanentana hoe misy fanohanana zaza izay tsy afaka manohy fianarana. Tao amin'ny lycée de environnement Thomas nanohizako ny fianarana ny Formaprod fa tamin'izay zany dia amin'ny classe licenciat ny farany teo tamin'izany dia tsy afaka nanohy nefa zavatra efa isaorana lehibe sady ny Formaprod satria raha zao tsy nieritreritra hoe mbola hoe hanohy an'izany tamin'ny anjerimanontolo. Ankehitriny efa zany dia tsy nasakana nay tsy hagnano ny fiompiana sy ny fambolena zany dia agny amin'ny toerana tanimbamanimpo zany amin'izao ny toerana satria miompitrondro zany afantaronloanay agny zany amin'izao miompitrondro sady mampiteraka no magnatava zany koa hatreto zany dia afatra ihany amin'ireo tanora namana satria aza manantena zavatra hoe miampotsina ohatran'izany fa izay miaingama izay anananao na kely arany dia afaka efa anomboanao anazy zany dia ny soa fanarotra ihany koa zany mila ararotana satria ohatran'izao zany Formaprod lasa dia misy anantena ihany koa ny Formaprod nefa ny Formaprod efa tsisy dia zay zany no anentanana ireo tanora reo mba
aza mieritreritra ny hoe zavatra ngeda fa atomboy amin'izay kely ananana dia igny no farany tonga lehibe ihany presitra. Zava-dehibe ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny fisian'ny fiofanana sy ny fanofanana tanora toy izao mba hahatonga an'ireo tantsaha-mpamokatra ho maty ihany ary anatsarana ihany koa ny velitenany. Araka ny nanamarian'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana azy nandritra ny lanonam-pamaranana ny fandarana asa Formaprod ny 3 Jolay 2024 lasa teo teto Antananarivo. Hitantsika teo ny ireo tanora njoro vavolombelona zany zay ataontsika hoe nisitraka ny tombontsoa azo nge tamin'ity fandarana asa Formaprod ity. Ny vina ministera moa dia fantatrareo tsara fa tsy miova fa ahoana ny ahafahana manatsara ny fidiram-bola ireo tantsaha-mpamokatra indrindra ireo velitenany zany. Ka raha hiditra amin'ny sehatra ny mamaty ihany tsika dia zava-dehibe loatra ny fiofanana sy ny fanofanana. Ka atao anatin'ity fandarana azy ity dia teo zany ny ataontsika hoe fiofanana ho an'ny tantsaha-mpamokatra fa hitantsika tamin'ny famelabelarana teo ihany koa fa nisy zany nataontsoroka izay nataon'ny ministera fameloma maso an'ireo ataontsika centre de formation na établissement de formation reny mba ahafahantsika manofana teknisianina hiara-hiasa amin'ny tantsaha. Ka araka ny voalaza teo dia mahavelom-bolo ny vokatra tao aorianany izao fifarana ny tetikasa zao ary faritra 4 be zao no voakasiky ny tetikasa nandritry ny 10 taona ary eritreretina hoe mbola tokony hitaritsika zany atsoatsy. Ka tsy vitany hoe nanao izay fiofanana izay tsika fa natsaraina ihany koa ny tontolo manodidina ny famokarana tamin'ny alalan'ny fametrahana ireo foto-drafitrasa izay ahafahan'ireo tantsaha ireo mamokatra pitoniana zany ny famoarana barazy, ny famoarana lalana, ny famoarana trano fitehirizam-bokatra, ny fanodinana ihany koa. Ka eto dia afa-po tanteraka ministera amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina indrindra ny FIDA izay teo anila amin'ny ministera mandrakariva ary eritreretina ny fanitarana amin'izany araka ny voalaza teo efa misy fandarana asa vaovao ihany koa zany izay anosika bebe koa ny indrindra ny tandora tantsaha hiditra amin'ny sehatry ny fandrarahana tanteraka. Tonga nanotrona ny fotoana ihany koa ny directeur pays an'ny FIDA eto Madagasikara izay nanasongadina ny vokatra tsara azon'ny fandarana asa Formaprod ho an'ny tanora malagasy. Araka izany fahombiazana ny asan'ny fandarana asa Formaprod ho an'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Izay no masaka azona totra tao anatin'ity fiarahantsika TV Mahavokatse ity iarahanao tamin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Etona ihany koa dia isaoranareo namana rehetra izay nitantsorika tamin'ny fanatanterahana ity fandarana ity mametraka ny mandra-pitafa mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.